zany fa zareo zany a tsy mieno fa de zay tiany ataony any ny ataony vahintsika manaraka dia chef chef izareo Marco manona chef miaraba nareo eto amin'ny plateau de miaraba koa ny fandarana izy zany ny chef Marco a izy any no pikirakira ny sakafo nahandro ny sakafo rehetra ao amin'ny restaurant le complexe ao amin'ny Villa Pradon ao Antamena misy an'izany ya manao any ianao ina vaovao vaovao tonga eto zany amelabelatra ny momba ny restaurant le complexe restaurant le complexe mazava ho azy hita ao Antamena Villa Pradon amin'ny deuxième étage misy anay misy restaurant anankiray fa mizara thème anankitelo de zarena anankitelo zany le thème hoe misy ny bistronomie française de ahitana koa ny cuisine japonaise fusion asiatique de ny fahatelo ny cuisine snackine efa mahazatra atsika zany ny ahitana resaka snack rehetrarehetra de misy menu ve mba omenao anay am'izao sabotsy atoandro zao menu atsika androany de camaron flambé à l'orange miala tam'le koubety santsika de vita amin'ny sakafo matsirotsiro am'izay sakafo atoandro ny tena tsara amin'io io zany zao izy zao efa mandeha izy zany zao afaka mba zavazavainao kely ohatratrinao io zany le camaron de maka camaron tsika eo amin'ny ty zany le préparation maka camaron tsika eo amin'ny 300 grammes io camaron io de vakina roa zany izy mazava ho azy de assaisonner izy zany sel poivre de nasina sauce d'huître kely ame lianitra isan-karazany de aveo tsika maka beurre sy huile d'olive kely ty le beurre sy huile d'olive kely zany afanana somary mafana kely lapoaly de alefa am'izay le camaron ay mafana zany izy io satria plat mafana zany izy io de nasina hanitra isan-karazany tongolo oignon tongolo lay asina thym kely de navady softin ity sakafo sy tena mahatra loatra mahandro azy fa vitivety kely any eo amin'ny 7 minutes en préparation de masaka 7 minutes de masaka nasina voatabia kely tsy tsy bedabeda atao anatiny ka kelikely any zay eo amin'ny 7 minutes de efa vitatsika en préparation de hiditra amin'ny dressage am'izay zao tsika io ono chef Marco ina natonga anao hoe andeha hanao lakozia sa nona foana ve anao de tsisy mahantra sakafo de za ka andeha hanao lakozia natonga nanao lakozia tena kisendrasendra mihitsy za tsy nieritreritra nanao lakozia mihitsy zany tena zavatra hafa mihitsy nieritreretiko zany fa tany amin'ny taona 9 nanomboka tafidifiditra tamin'izy ty de nanomboka tam'izany le hoe vacances de manandranandrana le mba hoe mitaditady zavatra atao de nisy orinasana fianakaviana ihany nidirana de nanomboka tam'izay de ohatrany hoe tafalatsaka sy ohatrany raiky mpisita anatin'le lakozia zay zany le tafalatsaka atao tafalatsaka anaty vilany ohatrany obélix tonga de tavela tao zay indrindra sao de misy inona koa ny akoatran'izay zao de inona koa ny menu mety hoe mba de menu atsika androany misy tsindry sakafo anankiray ty moelleuse amande io zany zao andakozia ao amin'ny lakozia zao zany zao lakozia amin'ny manara-penitra tokoa zany eo amin'ny ekipa eo amin'ny 12 zay manody anazy eo amin'ny lakozia 12 tena tsy mitovy amin'ny mpianatra jesosy fe zany eo amin'ny 12 ty le fanomanana an'le tsindry sakafo moelleuse amande mila atody sika zany de mila poudre d'amande iny siramamy kely de mila poudre d'amande kapohana le siramamy sy le atody de alefa manaraka azy aveo le poudre d'amande zao no tena zavatra tia finaingo indrindra io resaka sakafo tsy nay tsy mandalovany aminay finaingo fanontaniana kely hoe raha ohatra hoe misy ray am'ireo 12 reo mitratra mangalam-pinana de inona mahazo anazy de misy tsy maintsy misy sanction foana atao zany raha misy mahazo manandratsira zay mpahandro fa le mpanampy kosa regny ma tsy manana zo tena hoe any fa ny mpahandro
i mahanazoa anandrana le sira ino avy moa no tena karazana asa eo amin'io lakozia io azotsika teny hoe ianao mantsy io zao miteny hoe ny mpahandro ny mpanampy zao mizara lafo maromaro any le satria ny olona manao resaka masirasira zao any am resaka soa mitokana misy afy iny ny olona mpikirakira ny resaka sosy a iny olona mitokana misy dia ny olona ry mamy ndray resaka ny patisserie zany a reny olona mitokana dia ny olona ry amin'ny entrée manao ny entrée olona hafa misy samy manana ny razany hoe manavanana azy zany le raha ny chef Marco zao dia ina manavanana koa ny chef Marco manavanana kokoa zao ny any resaka salé ny azo ao fantatro ve na manavanana kokoa mihinana mahandro varosoa tsy mohako zany raha zany mahandro varosoa afa ny finaingo am rice cooker ny azy ny tena iny nareo moa zany eo amin'ny firy olona firy eo no anaovana sakafo izy zay zany a ny fandaram-potoanao a misokatra amin'ny folo maraina dia mitsahatra kely amin'ny amin'ny telo atandro dia miverina indray amin'ny hariva dia tapitra amin'naiky amby folo alina no farana ny service mampandroso sakafo eo amin'ny roapolo amby zato eo amin'ny zato eo zay isan'andro manomboka latsinainy hatramin'ny latsinainy ka hatramin'ny tsy makaleo be ve zany 7 sur 7 zany le izy fa ny repos zany fandamina fotsiny amresaka fakana iny aminareo koa tsara eno ina fakafataonao ay rehefa mandeha dia mandeha rery ary ahoana moa zany ny ahoana moa zany ny fomba hita zangy miteny ahoana moa zany ny fomba hitantanana an'le hoe misy efitra isakafoanana anankitelo dia misy lakozia anankitelo zany dia misy olombe folo lahy anankitelo tsotra zay le izy le restaurant anankiray fazany hoe misy thème anankitelo zany le izy ny ao anatin'ny na ny décoration fotsiny zany novaina sy ny déco zany tena miovy fa restaurant anankiray ihany le izy fa mizara anankitelo thème anankitelo ay zay ny fa ny équipe cuisine raha ihany ny équipe salle raha ihany dia nareo amin'ny hoe fotoana ohatran'ny inona no misakafo satria araka le ora teo hoe amin'ny folo ka hatramin'ny telo nareo zany gidrakidra mamahana olona dia amin'ny fotoana inona nareo mba mifamahana zay na mihinana am'raiky amby folo a na tonga dia tsy mihinana ratsy amin'ny telo zay ny lalàna an'le izy na ianao mihinana alohan'ny service na après service tsy afaka mihinana misy anao zany tsefatsefany hoe mampandroso client anao a dia inana na avant service na après toatran'izay koa ny ariva mihinana amin'ny enina na mihinana amin'ny raiky amby folo sasany alina safidy an'le hoe tiany atao menu du jour androany za moa zany manao any resaka zay mahachef de raha tsy hain'le sasany kosa le izy mbola misy ady hevitra be zay tsy anao nefa sarotra be misy ambara tonga le izy misy chef dia misy misecondé un chef dia misy chef de partie isaky ny chef de partie so misy zao anankiray a chef pâtissier misy a dia reo no mifampiresaka hoe zao no ataontsika inona ataontsika an'ity zao ny teknika an'ity a zao ny tondratsika an'ity zany hoe misy chef be zany dia misy chef kely dia misy misefo zay indrindra